Tuklas tukuvavy aterina trano ny araba ary faltafaraka aminao koa zay mititakariva ity saina mpanajana ndray ianao anaraka hatramin'ny farany fahita lavitra ma TV ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao isan'ny bantoerana mititakariva ity ary ny makasika ny fatapahan'ny jiro ho any Antananarivo sy ny manodidina ary saika naniniky ny Nosy manontolo mihitsy tsy ny jiro ihany fa teo ihany koa ny fahatapahana teo amin'ny famatsiana rano ho an'ny teo anivon'ny jirama isan'ny hoentina amintsika an'ity androandroany ity ihany koa ny fahatongavana andriamatoera Jonary Mapianina rehefa avy niatrika ilay fivoriana makasika indrindra taty amin'ny faritra Afrika taty akoatra izay ny sehatra politika tsy adinony mitondra azy amintsika amin'ity takariva ity nanomboka tamin'ny folora maraina tany hoany hatramin'ny tolakandro teo no nahitana fahatapahan'ny jiro sy ny rano ho an'ny teto andrenivohitra sy ny tanàna maro manerana Nosy isany amin'izany ohatra ny tao amin'ny tanàna ny Moramanga sy tao Antsirabe tao misy fiantraikany goavana ho an'ny isa tokantrano ny fahatapahana na ihany koa zany ho an'ny toeram-piasana tsirairay avy. Adiny telo mahery no tsy misy jiro teto andrenivohitra ary nisy ihany koa ny fahatapahan'ny rano. Tsy mety mihitsy ty tsirary dia zao tsy mety mihitsy zao ty aminay tapaka ny rano tsirary. Ny orana tapahan'ny jiro sy ny rano dia mifandraika indrindra amin'ny fotoana fikarakarana ny sakafo atoandro eny an-tokantrano sy ny fotoana fiasana eny anivon'ny orinasa. Misy fiantraikana teo amin'ireo salon de coiffure sy fikojakojana ny endrika mabika izany fahatapahana. Afaka manao volo ve mamboatra volo? Afaka manao volo fa somary miandry kely fa tapaka ny jiro. Dia le volo atao bouclé dia miandry eo amin'ny alavira. Arakaraky ny verenan'le jiro mety adiny iray mety arakarany. Nefa za maika dia aleo zany manaraka indray. Tsy manino le merci. Fiantraikan'le fahatapahan-jiro teto aminay tsy maintsy najanona daholo ny asa dia na ny groupe ary tsy azo nalefa dia tsy maintsy nalefa nainody daholo ny cliente androany. Ao anatin'ny fotoana fikapohana ny mofo eny anivon'ireo fanamboarana mofo matianina ireny ihany koa no nitranga izay fahatapahan'ny jiro izay voahodina ny petrara ny fantatra ka nisy ny fiantraikany teo amin'ny masina. Afaka nampiasa groupiana nefa ity fanamboarana mofo izay notidianay ity. Ho an'ireo mpivarotra sakafo tsy maintsy tehirizina anaty vata fampangatiana moa dia izay afaka mampiasa groupiana no tsy tratran'ny fahasimban'ny entana.